Nanomboka omaly ary maharitra atelona ny fiofanana izay omeny Microsoft ho an'ireo ONG sy fikambanana miisa 740 ka etsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton no anatanterahana izany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fandaharan'asa Build Your Business izay fandaharan'asa ahafahan'ny tanora manangana ny orinasany, ampandroso sy aparitra izany orinasa izany. Ny fiofanana izay omeny Microsoft Madagascar mandritry ny 3 andro. Microsoft moa zany mandritry ny 3 andro, latsinainy talata alarobia dia nampivory ary mampiofana ireo ONG sy ireo association izay miasa momba ny entrepreneuriat. Microsoft zany dia manana programme an'asa izay atao hoe Build Your Business na hoe monter votre entreprise zany. Io formation na fiofanana ampanovinay olona 740 io dia ahafahan zareo mampita avy eo anivon'ny communauté misy anazy zany hoe zao ny fomba fianarana manangana orinasa ho an'ny tsirairay zany. Ny Microsoft moa dia miezaka hatrany mba hanampy ny malagasy amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao. Microsoft moa zany fantatrareo fa orinasa citoyenne moa fiteny anazy, fanampiana anireo malagasy, ny tanora malagasy indrindra zany amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao, fanampiana amin'ny fikirakirana ny solosaina. Zany ny anisan'ny programme Microsoft misy an'ilay atao hoe DLC, Digital Literacy Curriculum, ary le fivoaran'ny teknôlôjia vaovao eto amintsika dia miroso be fa izy fotsiny tsy mbola vonona zany isika amin'ny resaka vidin'ny solosaina ohatra mbola avo loatra ny vidiny. Naneho ny soso-keviny sy ny etaetany ny Microsoft Madagascar. Vahaolana ny soso-kevitra moa zany dia hoe tsy afa-miala aloha tsika amin'ny fanatontolona ny teknôlôjia vaovao. Iny iray faharoa manarakaraka an'izay ny tsara zany dia hoe raha afaka misy fanampian'ny gouvernemanta zany mba ho tafiditra resaka PPN, produit de première nécessité, ohatra ny solosaina mba ahafahan'ny tanora malagasy mivoatra ary mba tsy diso anjara na hoe very miohatra ny firenena hafa. Raha iverenana ny fiofanana izay tanterahana eto, dia sampany vao nisy fiofanana nomena ireo mpampiofana eo amin'ny resaka fananganana orinasa toy izao. Orin'ny fiofanana moa dia azo mari-pakasitrahana na sertifika izy 740 mianadahy.